Raha ohatra ianao ka manam-pikasana ny hianatra aty États-Unis na efa mpianatra aty États-Unis dia arao hatramin'ny farany ity vidéo ity fa misy information izay mila tsara ho fantatrao zany. Efa nanaovako introduction tany amin'ny vidéo taloha tany moa izy ity hoe misy lalàna tolo-dalàna izay narosony zareo ao amin'ny congrès ao izay mety hisy fehitraikany lehibe amin'ny lalàn'ny fifindramonina aty États-Unis fa ny androany zany dia hifantoka bebe kokoa isika amin'ireo ankizy izay tonga mianatra aty États-Unis amin'ny alalan'ny visa ho an'ny mpianatra zany. Dia ho jerentsika hoe inona io lalàna io, inona ny tanjon'zareo amin'ilay lalàna dia inona no mety ho fiantraikany amin'ny mpianatra vahiny na ny antsoin'zareo hoe international students zany dia ndao ary. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Raha ohatra ianao ka tianao recherche manokana dia ilay lalàna dia antsoin'zareo hoe HR 2315 zany dia afaka manao ny recherche anao manokana ianao ny mombamomba n'ilay lalàna sy ny en détail n'ilay lalàna fa raha fitinina tsotsotra dia ilay lalàna dia nataon'zareo hoe fiarovana ny ireo teratany aty zany ireo manana ny zom-pirenena amin'ny olona izay ivelan'ny États-Unis maka ny asan'zareo. Dia ny tanjon'ilay lalàna dia ny analana an'ilay fanomezan-dalana hiasa rehefa vita ny fianaran'ny ankizy izay mandrato fianarana aty zany. Izany hoe ilay OPT dia tian'zareo ho esorina amin'ny ankizy izay mianatra aty zany. Izany hoe tsy hanana an'izay fahafahana hiasa izay zany ny ankizy raha ohatra ka lany ity lalàna ity. Fa mila jerentsika aloha hoe inona ilay OPT. Betsaka amintsika indrindra rehefa mpianatra aty ianao dia tokony mahafantatra ny atao hoe OPT. Mety mahafantatra amin'ny ankapobeny fotsiny fa tiako hazavaina kely hoe inona ilay OPT dia ahoana ny fomba fiasany. Any amin'ny vidéo manaraka any mety hiresaka amin'ny atsipiriany hiditra lalindalina kokoa ny momba ny OPT fa androany dia hanazava somary amin'ny ankapobeny fotsiny hoe inona ny atao hoe OPT dia inona no ahoana ny fomba fiasan'io OPT io zany dia hiresakitsika ny fifandraisan'ilay OPT sy ilay lalàna satria ilay lalàna dia mahakasika be ny OPT zany. Ny OPT dia fanafoezana an'ilay atao hoe optional practical training zany. Io dia fanomezan-dalana omen'ny fanjakana Amerikanina, omen'ny immigration aty Amerika ho an'ireo ankizy izay mandrato fianarana aty zany. Rehefa mahazo an'ilay student visa dia afaka mianatra amina université aty ny olona anankiray. Rehefa vita izay fianarana izay dia mahazo alalana, mahazo an'izay fanomezan-dalana izay avy amin'ny immigration zany ny ankizy anankiray mba ahafahan'zareo miasa, manao ny asa izay mifanaraka amin'ilay fianarana nianarana zany mandritry ny herintaona. Rehefa ohatra ka hoe ao anatin'ny STEM zany ny lalam-pampianarana nataon'ilay ankizy dia afaka manao an'izay asa izay izy mandritry ny 3 taona. Kanefa raha ohatra ka lany ity lalàna ity dia tsy hanana an'izay fahafahan'izay intsony ny ankizy, tsy hanana fahafahana hiasa hanampy traikefa sy ny sisa ny ankizy rehefa lany ity lalàna ity zany. Fa mialohan'ny hidirantsika ny hoe tena ho lany ve ilay lalàna, ahoana tsara ny tena fiantraikany, inona no mety zavatra tokony atao, zavatra tokony homanina dia tiako ampatsiahivina antsika na hoe tiako resahana amintsika hoe ohatrany ahoana ny statut an'io lalàna io ao amin'ny congrès ao amin'izao fotoana izao zany.
De arak'le lazaiko teo hoe efa ao amin'ny kongresy le izy fa tiako atsofoka ao an-tsain'ny tsika mpianatra aty États-Unis amin'izao fotoana izao aloha zany fa be da be ny institution izay miezaka ny tsy hampandany an'io lalàna io. Be da be ireo université any amin'ny top 20 any, top 15, top 10 any no manatotona ressource ao amin'ny kongresy ao zany mampiasa ny lobbyiste-n'zareo mba tsy hahafahan'ny io lalàna io ho lany. Zay zany anisany anankiray hoe mandrisika antsika mba tsy hilavolefona, mba tsy hirorosaina be firy amin'ity lalàna ity. Zany hoe manome information zany hoentiko eto foana ny information hoe zao no mitranga amin'izao fotoana izao. Fa ao amin'ny kongresy ao zany dia mizara roa zareo. Ny kongresy moa zany raha ampatsiahivina kely dia hoe ny républicaine no majoritaire amin'izao fotoana izao dia ry zareo représentative anankiray avy amin'io antoko io no nandroso an'ity lalàna ity. Mizara roa zareo, tsy mizara roa hoe 50% 50% fa mbola betsaka aloha zany ny manohana ny tsy hampandany any ity lalàna ity. Inona zany ny conversation mandeha amin'izao dia inona mampatonga an'zareo hoe te hanafoana an'ilay OPT na ilay fanomezana lalana mba hahafahan'ny ankizy miasa rehefa vita ilay fianarana. Ny argument an'ilay olona te hampandany an'ity lalàna ity zany ny argument an'ireo mpikambana amin'ny kongresy izay te hampandany an'ity lalàna ity dia hoe ny teratany amerikana dia misaotra amin'zareo ny mahita asa dia tsy maintsy miady mafy zareo vao afaka mahita asa satria betsaka ireo mpianatra mpivahiny izay mifaninana amin'zareo. Dia ny argument hafa koa hoe ny compagnie rehetrarehetra amin'izao dia tsy te embaucher teratany amerikana satria eo ireo mpianatra mpivahiny izay afaka embaucher-n'zareo amin'ny salaire somary ambanimbany kokoa zany. Dia ny hafa hoe lasa very talenta ny compagnie rehetrarehetra, very talenta ny économie amerikana fa lasa ny mpivahiny ny marché zany amin'ny resaka rehetrarehetra moa zany. Zay zany argument an'zareo. Ny argument ny olona manohana ny tsy hampandany an'ity lalàna ity dia anisany noko hoe mitombona dia ny teny zareo hoe mampiroborobo ny teknôlôjia sy mampiroborobo ny siansa ilay OPT zany. Dia zay mampatonga an'zareo hoe aza lanina io lalàna io. Dia ihany koa hoe mampandroso ny économie amerikana ny mpianatra mpivahiny satria zareo dia mandray anjara mavitrika, mandray anjara be amin'ny économie amerikana. Ny manaraka dia hoe raha mpanaraka ny économie amerikana tsika, mpanaraka économie zany en général maneran-tany dia miankina be amin'ny mpianatra mpivahiny na ireo olona izay mifindra monina aty États-Unis ny économie amerikana, indrindra any amin'ny antsointsika hoe labor zany, any amin'ny asa zany. Misy ny antsoina hoe labor shortage zany aty États-Unis. Dia ny compagnie zany tsy mahavita hoe embaucher teratany amerikana ihany. Raha ohatra ka zay ny ataon'zareo dia lasa mihabetsaka mitombo zany izay labor shortage zay zany hoe vitsy ny olona afaka manao an'ilay asa zany. Dia zay no argument anankiray. Argument anankiray tenen'zareo mpanohana an'ilay hoe aza lanina io lalàna io dia hoe ho very olona manana traikefa, ho very olona mana-talenta États-Unis raha ohatra ka lany io lalàna io. Anisany anankiray itenenako hoe mety tsy ho lany ilay lalàna dia milaza zareo hoe tsy hisy intsony mpianatra mpivahiny ho akaty États-Unis zany, tsy ho intéressé amin'ny États-Unis intsony ny mpianatra mpivahiny fa ho any amin'ny firenena hafa. Nefa fantatritsika tsara fa ny université aty États-Unis ny mampiroborobo ny université aty dia ilay fifangaroana kultura na hoe fifangaroana fahalalana
Zay mampatonga ny université sasany matanjaka aty États-Unis. Ireo rehetrarehetra ireo zany ny argument andresen'ny olona izay manohana an'le hoe aza lanina ny lalàna ao amin'ny congrès, andresen'zareo lahatra hoe aza lanina zany io lalàna io. De manahoana ary ny fiantraikan'izy io amintsika malagasy izay mianatra aty. Mazava ho azy moa zany fa raha lany io lalàna io de tsy misy dikany ny andehanana aty États-Unis satria matoa ny olona anankiray mila ravinahitra any amin'ny firenena anankiray de mba hanana expérience hafahafa kokoa no ilainy ainany taloha ho ankahantsika ao Madagasikara ohatra de mba hoe te hivoatra kokoa amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao de mba te hila ravinahitra any amin'ny firenena hafa na io hianatra sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe lasa me limité zany me voafehy tanteraka me kely me vitsy de vitsy tanteraka ny fomba hijanonana aty États-Unis satria ny OPT dia anisan'ny tohatra iray ahafahan'ny olona anankiray mahazo an'izay permanent residency zay satria nahoana raha ohatra ka hoe indrindraindrindra amin'ny STEM major ianao satria ianao manana an'le telo taona, iny zany profo anankiray ho an'ny mpampiasa mba ahafahan'jareo mijery hoe afaka mi-invest amin'ity olona ity ve tsika satria mety manan-talenta izy sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe izay lalana anankiray izay zany raha lany io lalàna io dia very. De ho antsika malagasy zany ny zavatra mety homanana zany amin'izao fotoana izao de manao plan B. Manana plan B, inona ny plan B mety atao? Mijereva karazana visa izay azo itsofohana, afaka manao an'ilay mandeha mianatra aty ihany fa ohatra ny hoe manana plan B ana visa itsofohana rehefa vita ny fianarana ohatrany. De eo anelan'elan'izay nefany mila hoe mitazona ny statut-nao ho validé foana mandra-pahazo an'izay mety ho tianao azo zany. De farany amaranako anazy de ity. Tiako atsofoka ao an-tsaintsika hoe mbola tolo-dalàna fotsiny izy io, mbola tsy lany zany le izy, mbola mila mandalo ao amin'ny Sénat izy io raha lany ary izy ao amin'ny congrès ao de mila mandalo any amin'ny Sénat. Zany hoe mbola mila mandalo an-tanan-tohatra maro zany izy io vao tonga lalàna. De zay no tiako atsofoka ao an-tsaintsika hoe aza mbola matahotra manana plan B, averimbereniko foana le hoe manana plan B. Raha ohatra ianao ka efa mpianatra aty zany de ohatra hoe iray kely sisa de ho vita ny fianarana de ataovy ao anatin'ny planao hoe mety hanohy fianarana ihany ve, mety andeha any amin'ny firenen-kafa toa an'ny Canada io akaiky eo izay somary tsotsotra kokoa. Manana fotsiny zany plan B zay no tiako tenenina. De amin'ny manaraka iresaka amin'ny atsipiriany ilay resaka OPT satria be da be ny olona manontany amin'ny resaka OPT io fa zay zany ny androany fitianiko kely hoe ao amin'ny congrès ilay tolo-dalàna amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mila iomanantsika dia hoe raha ohatra ianao mbola any Madagasikara manam-pikasana ny hianatra aty de ataovy ao an-tsaina hoe raha lany io lalàna io zany de tsy manana an'izay fahafahana hiasa zay ianao. Ny plan B anao zany hoe hanohy fianarana sa raha ohatra moa ny plananao hoe hiverina any Madagasikara hiasa sy ny sisa de tsy manino zay. Fa raha ny tanjonao hijanona aty États-Unis de mila mijery an'ireo karazana visa mety afaka hitsofohana rehefa vita ny fianarana. De rehefa vita zay rehefa ohatra ka vitanao zay manana an'izay plan B zay ianao de mba mijereva koa hoe any amin'ny firenen-kafa ve tonga de afaka miasa Canada ohatrany option anankiray. Zay fa de amin'ny manaraka ary de aza adino zavatra anankiroa foana no angatahako eto amin'ity pejy ity rehefa manao video eto. Zarao amin'ny namantsika na io fianakaviana na io namana akaiky satria be da be ny olona izay te hila ravinahitra aty États-Unis na hianatra na hiasa sy ny sisa de zarao ny video de aza misalasala ny mandefa afatra miafina fa ny tanjoko eto zany de manampy antsika amin'ny alalan'ny fahalalana izay ananako amin'ity resaka ity. Zay fa de amin'ny manaraka itsika miaona.